tontolo ny fandriam-pahalemana kosa indray nisy ny fipetra noraisin'ny polisy pirenena manoloana indrindra ny fetin'ny krismasy mba hahafahan'ny mponina mankalaza izany fety izany ampilaminana namafisina avokoa ny fiambenana amin'ireo faritra be olona toy ny fiangonana lehibe eto andrenivohitra araka ny nambarany teo anivo ny polisy pirenena hatrany. Ny tanjon'ny polisy pirenena dia hoe hanao fety ampilaminana ny vahoaka malagasy. No mafisina zany ireo fanaovana patrouille na tongotra na amin'ny fiarakodia eto andrenivohitra, ary napetraka koa ilay hoe poste de police mobile, izany hoe misy tomobile misy polisy zany efa napetraka amin'ireo toerana faritra samihafa eto Antananarivo mba ho mora raisina rehefa misy ny vondrovoina, izany hoe manampy an'ireo any amin'ny komisaria tsirairay avy rehefa ohatra ka misy ny fiantsoana vonjy zany raha misy olona hiara-ny fanafihan-jiolahy. Mikasika ny fety manokana mandritra ny alin'ny krismasy sy ny krismasy, ireo fiangonana lehibe eto Antananarivo dia ho asiana polisy. Ny antony be dia be manararoatra mamaky fiarakodian'olona makanentana tavela ao anatiny, dia amin'ilay tomobile mijanona eo ivelan'ireo zany dia tsy maintsy asiana polisy miambina iny. Ho an'ny fetin'ny faran'ny taona koa toy izay ho an'ireo hotely lehibe na espace na ina mandray lanonana dia hisy polisy amin'ireo toerana ireo zany mba hanara-maso satria misy ny mpanararoatra amin'ireny fotoana ireny. Fa ny afatra dia hoe marina fa fety zao kanefa aoka mba asiana olona ihany ao an-trano, indrindra ny aliny 25 Desambra sy ny aliny faran'ny taona.